ambinina ne izay tianao, fiadanana ne ho ao anatin'ny mandanao, fanambinana ne ho ao an-dampanao, noho ny rahalahiko sy ny namako no anaovako hoe fiadanana ne ho ao anatinao. Amen. Iarahantsika manao ny fihirana FFPM 770 ny andininy voalohany sy ny fahatelo. Lesika iaraka iombavaka ry Andriamanitra aranay tsara indrindra misaotra anao zahay. Misaotra satria mbola nivelominao sy nitahinao ka mbola nanana tombonandro afaka miatrika izao herinandro faefatra amin'ny Herinandro Sambatra ankalazanay ny fetiny Noely izao. Misaotra indrindra Tompo fa lehibe ny fitiavanao sy ny famonjena natolotra ao an'ny mpanomponao tsirairay avy. Na dia teo ara nefa Tompo ao ny fitiavanao dia mahatsiaro ny tenanay fa tsy tanteraka izahay. Mifona aminao zahay amin'ny tsy fahatanterahanay, mamindrafo aminay, mamelany elokay. Tonga eto ary izay ankehitriny hidera sy hisaotra ny anaranao dia mangataka anao Tompo hanatrika izao fotoana izao, hanamasina izao fotoana izao ary hanamasina anay tsirairay avy ihany koa. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy no anaovanay izany vavaka izany ary sitrakay ny manakambana izany ilay vavaka tsara nampianaranao anay manao hoe rainay eo izay ny an-danitra, ho amasinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, hatao ane ny sitraponao, ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Meo anay nio ny anina sahaza ho anay ary mamelany elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy hanao fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Petraka isika. Mialohan'ny hamakina ny tenin'ny soratra masina izay anjarantsika androany dia andeha ataontsika ny hira FFPM fa 1:50 ny andininy fahadimy. 1:50 ny andininy fahadimy. Iaraka mamaky ny soratra masina tsika ry havana. Izany dia hitantsika ao amin'ny boky ny Salamo, Salamo 2:30, andininy 9 ka hatramin'ny 1:10. Salamo 2:30, ny andininy 9 ka hatramin'ny 1:10. Rehefa samy nahitsika dia vakiako amin'ny anaran'ny Tompo. Hanome saina anao sy hampianatra anao izay lalakalehanao aho, hitsinjo anao ny masoko ka hanolotsaina anao aho. Aza manahaka ny soavaly na ny ampondra tsy manan-tsaina, visy lamboridy no haingo hiazonana azy,
fa tsy mety manakaiky anao izy. Be ny fanaintaina ny ratsy fanahy fa izay matoky an'i Jehovah kosa dia ho didin'ny famindram-po. Mifalia amin'i Jehovah ary ravoravo ianareo olo-marina ary mioby ianareo mahitsy fo rehetra. Mbola itony vaky teny. Hoy toizantsika mivaky tena, izany dia hitantsika ao amin'ny Filipianina toko faefatra, andino faefatra ka hatramin'ny fahafito. Filipianina toko faefatra, andino faefatra ka hatramin'ny fahafito. Rehefa hita dia izao mamaky azy amin'ny anaran'i Jesosy. Mifalia mandrakariva amin'ny tompo hoy izao indray, mifalia. Aoka ho fantatry ny olona rehetra ny fandeferana. Efa be akaiky ny tompo, aza manaina inona na inona fa aoka ho fivavahana sy fifonana mba ho fisaorana no entinareo manambara ny fangatahanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra ary ho fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra noho ny hafaliana fahalalana rehetra hiarofona resony hevitrareo ao an Kristy Jesosy. Mbola itony vaky tena. Mbola ho tohizantsika famakiana ny soratra masina. Izany dia hitantsika ao amin'ny filazantsara araka ny Luka toko voalohany raisina ny 7:30 ka hatramin'ny 5:20. Efa hitantsika izany dia arahisangantsika hitsena ny filazantsara. Luka toko voalohany raisina eo amin'ny 7:30 ka hatramin'ny 5:20. Izany dia milaza namanginy Maria any Elizabeta. Ary Maria niainga tamin'izany andro izany ka nandeha faingana ho any amin'ny tany avoana ho ao an-tanàna anankiray any Joda. Ary niditra tao an-tranon'i Zakaria izy ka niarabany Elizabeta. Ary rehefa reny Elizabeta fiaraban'i Maria dia nibitaka ny zaza tao an-kibony. Ary nofenoin'ny fanahy masina Elizabeta dia niantso tamin'ny feo mahery hoe izy: voatay samy vehivavy ianao ary voatay ny ateraky ny kibonao. Avy aiza no ahatongavan'izao amiko no mba vangin'ny reniny tompo aho, fa indro raha vao reniny sofiko ny feon'ny fiarabanao dia nibitaka noho ny hafaliana ny zaza ato an-kiboko. Ary sambatra ianao izay nino fa hefaina izay zavatra nampilazain'ny tompo taminao. Ray masina anamasinana ya fahamarinana, ny teninao fahamarinana. Amen. Favakitsika. Ry Andriamanitra, ray zanaka ary fanamasino, misaotra sy midera mankalaza ary mamevona toy ny anaranao izay, fa mbola manana anjara fotoana kalazana ny anaranao indray amin'ity andro androany ity. Tonga ny fotoana hitenenanao aminay, dia taio ny mpanomponao izay hanambara sy hampianatra anay izany teninao izany, fa ataonay ahoana tokoa moa ny ahay raha tsy misy mpampianatra izahay. Dia indray tokoa ny mpanomponao sokafo ny fonay sy ny fanahinay handray ny teninao ka hampiasa izany mandritra fotoana iainanay. Dia tehirizo ao am-ponay ny teninao, fanamasino, midina ianao hanavao anay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompon'ny teny no angatahana izany. Amen. Mialohan'ny tsanganan'ny mpanompo ny tondra ny hafatra ao antsika dia ataontsika ny hira fa 1:70 ny andinin'ny voalohany ihany. Be
fahamarinana ianareo. Ho aminareo izay malalan'Andriamanitra sady voantso ny masina, ho aminareo ny fahasoavana mba ny fiadana amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Kristy tompo mpamonjy fototry ny fifaliana tena izy. Any Kalazamy Dorkasy zao na vitany azy teny sampana fifoazana. Vehivavy no resa amperikopa molika eto. Fifaliana tena izy tokoa nentin'ny Kristy tompo amin'ny Maria sy Elizabeta eto. Fantatsika tsara ny tantara fa nisehony anjely dia nitondra voka namangy an'i Elizabeta tany ambanivohitra. Ambanivohitra zany misy an'i Elizabeta zany. Dia raha vao niditra ny trano izy ny arahaba dia nibitaky ny hafaliana izy ninona? Ny zaza tao an-kibony. Maninona moa ny fifaliana? Eto zany olona anankitelo no mifaly. Izy ireo mirahavavy ireo sy Jaona mpanao batisa ao an-kibony Elizabeta. Anambarana fa hoe nisy fifaliana tena izy, zay mahatonga ny Elizabeta ny teny hoe voatasa amin'ny vehivavy ianao. Vangin'ny renin'Andriamanitra reniny tompoko aho izy. Raha vao reny sofiny fiarabanao dia nibitaky ny hafaliana ny zaza tao an-kibo. Anambarana zany fa ilay Kristy mpamonjy zany mitondra ny fifaliana. Eto le mahafaly tsy hoe nahazo volabe na nahazo an'izao fa teraka tonga ny mpamonjy. Famangin'Andriamanitra izany ety ambonin'ny tany. Fanirahana kosa satria Jaona mpanao batisa ao an-kibon'ny Maria dia fantatsika fa ho mpaminany mpialoha lalana ny Kristy na ny Mesia. Sambatra anao zay nino fahefaina. Zavatra anankiroa zany mitondra fifaliana. Kristy etsy andamina, fa ny fanahy masina koa etsy ankilany. Zany hoe tsy afaka mandray ny fifaliana io zany raha tsy mahazo ny fanahy masina koa. Tsy ny olona rehetra no mahay mifaly amin'ny Kristy fa miteniteny foana ny ankamaroan'ny olona. Fa zany fifaliana amin'ny Kristy zany tsy fantatry ny olona tsy manana fanahy masina. Oka zava. Tsy hoe kory hoe mirevy be dia marevaka be dia faly. Tsy hoe kory hoe meme, mitsikitsiky dia faly. Tsy zay le eto. Fa satria manana fanahy masina, andray zany fifaliana zany avy amin'ny Kristy. Zay no mahatonga ny Elizabeta faly. Satria ny fenona fanahy masina izy. Ary misoratra ao tsara za amin'io. Jereo tsara nge ny 1:7. Rehefa reny Elizabeta ny fiaraban'ny Maria dia nibitaka ny hafaliana zato an-kibo ary no fenonany fanahy masina Elizabeta. Tanareo izany. Ny olona manana ny fanahy masina ihany mandray fifaliana tena izy avy amin'ny Kristy tompo. Ary tsy vitan'izany koa fa i Jaona mpanao batisa ao an-kibony Elizabeta dia nibitaky ny hafaliana koa satria manana fanahy masina, ny fenona fanahy masina hatrany an-kibony reniny. Io fifaliana tena izy io avy amin'ny Kristy marina zany. Fa mila fanahy masintsika ahaizana mandray an'io. Jerena eny elelen'ny olona manana an'izany sy ny tsy manana an'izany. Salamo 2:30. Rehefa manana ny fanahy masina io dia laza amin'ny tompo hoe hanome saina sy hampianatra anao zay lalakalehanao hitsinjo anao ny masoko ka hanolotsaina anao. Zay le fanahy-pampahery, zay le fanahy-mpanolo-tsaina, zay le fanahy-mpananatra. Raha vao tsy manana ny fanahy masina ianao dia tahaka ny soavaly sy ampondra. 5:7. Na atsika raha manao aza manao fijeriny soavaly. Ny olona mpampiofina dia manao sarina soavaly amin'ny olona tsy dia mahazo resaka loatra. Raha vao tsy manana ny fanahy masina ianao dia tahaka ny ampondra sy ny soavaly tsy manan-tsaina ka taritina lava sy tomina mitady laboridy zay vao manatona. Tandremo rakizy tandremo ry Kristy aminy. Fa zay tsy manana fanahy masina zany dia tahaka ny soavaly sy ampondra. Taritina lava haingo, mba misy haingo ihany ozy izy. Le tadiny soavaly marina rehefa mijerytsika dia ohatra ny haingo feno hatraty. Fa ireny nefa inona no tena tanjon'ilay olona metaka azy? Isotomany azy. Fa tsy tena haingo reny. Ka ndraindray koa ilay fifaliantsika firena petapetaka ihany tsy tena ao anaty. Fa naninona fahasahirananao tebotebe anao ny fifaliana ao anaty
dia avy amin'ny fanahy masina ary tsy hananany olona hafa. Mbola ampitaina amin'ny diny fahafolo hoe ny olona tsy manana fanahy masina io be fanaigny tenany raha tsy fanahy. Fa zay mahatonga ny Jehovah kosa dia hodidininy faminrampo. Ary zay mahatonga ny mpanao salamo manafitra hoe mifalia amin'ny Jehovah ary miravoravoi nareo olona marina. Miobi ianareo zay mahitsy fo rehetra. Io le mahitsy fo sy le hoe olo marina io olona manana ny fanahy masina ny dikan'izay. Ka raha mitentsika hoe Kristy tompo mpamonjy fototry ny fifaliana tena izy dia azo adinoina fa mila fanahy masina ianao vao omeny Jesosy an'io. Fa be dia be ny fifaliana mandeha fa tsy fifaliana tena izy satria tsy azo avy amin'ny alalan'ny fanahy masina. Ko angatao mandrakariva io fanahy masina io fa izy nafaty izy rery aminy nafatsika mandray an'izany fifaliana tena izy zany tahaka ny Maria sy Elizabeta ary Zakaria sy Jaona eto sy Josefo. Ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra. Amen. Dia iara ivavaka isika. Misaotra anao izay Andriamanitra fa mbola nomenao fotoana ny enona ny teninao sy nanambaranao ny sitraponao. Misaotra fanahy masina satria niara-niasa taminay ianao nafahanay nifantoka tamin'izany fampianarana nampitahina taminay teto androany izany. Dia mbola mitoera aminay mandrakariva fanahy masinao hanananay fahendrena, hanananay fifaliana ka tsy handehananay hanao ny fanaon'izao tontolo izao na hanaovanay fitondran-tena toy ny adaladala. Faoka homendrika anao zahay ary ho vehivavy tena hitory ny anaranao hahizara ny fifaliana amin'ny olombelona tsirairay avy. Tsy ho anay vehivavy rery fa ho an'ny olona tsirairay avy izay manatrika tokoa Tompo, dia angatahanay izany fanahy masina izany ka hananan'izy ireo ny fifaliana hizarana izany amin'ny olombelona tsirairay avy ihany koa. Amin'ny anaranao Jesosy tianay no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Tonga amin'ny fotoana amin'ny fanoloran-tena amin'ny alalan'ny rakitra isika izao ry havana dia ataontsika ny firana FFPM fahafitopolo. Thank you.
tonga eo amin'ny fotoana fankalazana anjaran'ny Sampana Dorkasy sika ka ho fiomanana izy ireo aka ny toerana ety aloha dia ataontsika ny firana fanampy ny 720. Rehefa mahazo toerana izy ireo dia atsahatra ny hira firana fanampy ny 720 dia seho ankirana no ataonay ao anatin'izany. Ny Sampana Dorkasy ry havana androany dia aneo amintsika fa toy izao ny lalana nahazoana an'izany atao hoe Krismasy. Dia manantena fanamasina isika ampiverina indray ny nahaterahan'i Jesosy ho amintsika rehetra. Dia manantena antsika haritra hatramin'ny farany. Iarahabanareo izay amin'ny hira hafaliana.
Ary tamin'ny fahenim-bolana dia nirain'Andriamanitra ny anjely Gabriela. Dia indro izy tonga tao amin'ny tanàna anankiray natao hoe Nazareta. Rehefa tonga tao izy dia nandeha nakany amin'ny Virjiny iray nantsoina hoe Maria, izay vao afofo vadin'ny lehilahy atao hoe Josefa avy amin'ny taranak'i Davida. Rehefa niditra tao an-tranony ilay anjely dia gaga sy natahotra izy. Dia hoy ilay anjely taminy: arahaba ilay no asoavina ny tompo ombanao. Aza matahotra fa ianao dia efa nahita fity tamin'Andriamanitra, ka indro hitoejaza ianao ka hiteraka zazalahy, ary ny anarany dia ataonao hoe Jesosy. Gaga tanteraka ity tovovavy Virjiny ranare izany. Ka hoy izy tamin'ilay anjely hoe: amin'ny fomba hoana no antanteraka izany, fa tsy mahalala lay akory aho. Niasa saina lalina izy. Dia novan'ilay anjely izy: ny fanahy masina ho tonga ao aminao, ary hisy herin'ny avo indrindra analoka anao. Koa ny masina izay aterakao dia atao hoe zanak'Andriamanitra. Andron'ny Noely. Ary tamin'izany andro izany dia samy nandeha nakany amin'ny tanànany avokoa ny olona rehetra mba ho soratana amin'ny fanjakana, satria nisy didina voakan'i Augusto Kaisara mba hampanoratra ny anaran'ny vahoaka rehetra.
dia niakatra ny tanàna ny vahoaka mba ho soratana. Ny famezivezy teny an-tsena, ny resadresaka, somebiseby fa izay vao mba hisy an'izany fanoratana amin'ny fanjakana izany. Vahoaka marobe no indreny hita teto sy teroa. Ary mba anisan'izany ihany koa i Josefa, satria mila misoratra amin'ny bokim-panjakana ny olona rehetra. Josefa dia niakatra avy tany Galilea, dia avy ao an-tanànan'i Davida, izay atao hoe Betlehema. Mba ho soratana izy, ary nentiny niaraka taminy koa i Maria, ilay fofombadiny izay efa be voka. Andeha isika ary Maria mba ho soratana ihany koa, fa isika koa dia vahoaka. Dia lasa izy ireo nandeha niakatra ny tanàna ihany koa mba ho soratana amin'ny bokim-panjakana. Dia somebiseby ihany koa ny tao an-tanàna tamin'izany, ary vahoaka dia nameno ny toerana rehetra. Dia iny Josefa sy Maria fa avy ihany koa mba hiakatra ny tanàna mba ho soratana. Noho ny tonga izy ka hitoetra teo, dia tonga ny andro haterahany. Tamin'izany indrindra dia nandeha nivezivezy iry zareo nikaroka trano mba hiantranoana. Ny talao tompoko, mba misy trano azo hitoerana ve anto, fa efa tena ho teraka ty vadiko ty. Indrisy fandavana no setrin'izany. Ny angavy trano mba hiny hafa indray. Aotra re tompoko, mba mila trano e, miangavy re. Indrisy fandavana zany satria efa feno ny trano mba hiny. Eto mbola misy ray Maria. Ao dia mba mila trano rehefa efa ho teraka re ty vadiko ty. Indrisy nandavy koa izay rehetra, kanefa hany mba afaka nandray azy dia ny tranon'omby. Nandeha tao an-tranon'omby izy ireo ary taony ny an-trano hiteraka n'ilay zaza masina sy soa. Ka dia niteraka n'ilay matoany tao izy. Tao an-tranon'omby no tonga ilay mpamonjy. Dia nodidiny ny lamban-jaza ny zaza ary nampandriny teo amin'ny fihinanam-bilona. Nzao mandona mora.
tamin'izany tany izany dia nisy mpiandry ondry izay nitoetra tany an-tsaha ny andry ny ondriny tamin'ny alina. Raha izy ireo mbola variana ny resaka tsara iny, indreo nisy anjelin'ny tompo nitsangana teo anilany ary nanelatrelatra manodidina azy ny voninahitry ny tompo. Akory ny fahagagan'ireo mpiandry ondry raha nahita izany, ary dia raiky tahotra indrindra izy ireo. Kanefa dia nahaliana azy ireo ihany izay vaovao lazain'ireto anjely masina. Ary raha nahita izany ireo anjely dia nampahery azy ka nanao hoe: aza matahotra, indro milaza teny somafaly aminareo aho, dia fifaliana lehibe ho an'ny olona rehetra. Fampamonjy niteraka ho anareo anio ao an-tanànan'i Davida dia Kristy Tompo. Ary izao no famantarana ho anareo: ianareo dia ahita zazakely voadidina lambanjaza sady mandry ao am-pihinanam-bilona. Tonga ny Noely. Ilaya futeni zawi
Ary rehefa teraka Jesosy tao Betlehemany Jodia, indreo nisy mahagy avy tany Antsinanana. Tonga tany ka nanantona ny Herôda, ary nanontany izy hoe aiza ilay teraka ho mpanjakany Jiosy? Nahita ny kintana teny Antsinanana mantsy izahay ka tonga mba hiankohaka eo anatrehana. Ary raha nandray izany Herôda mpanjaka dia nangororo fatratra izy mba amin'ny Jerosalema rehetra, ary teo eo ihany dia namory ny lohan'ny mpisorona rehetra sy ny mpanora-dalàna tamin'ny vahoaka izy. Ary dia nanontany Herôda hoe aiza moa no ahaterahany Kristy dia ilay zaza mitady handrombaka ny fanjakako? Dia namaly azy ireo nanao hoe ao Betlehemany Jodia, satria izao ny voasoratry ny mpaminany. Ary ianao ry Betlehema, tanin'ny Joda, tsy dia kely indrindra ao amin'ny andrinan'ny Joda ianao tsy akory, fa avy ao aminao ny voan'izay anankiray ao amin'ny mpanjaka, ka izy no ho mpiandry ny Israely oloko. Ary rehefa nandray izany Herôda dia niantso ireo mangingina. Nanadiady fatratra taminy izay andro nisehoan'ilay kintana, ary naniraka azy ireo hankany Betlehema izy, ka nanao hoe mandeha ana, fotory tsara ny amin'ilay zazakely, ary rehefa hitanareo izy dia ambarao amiko, mba hakanesako any koa hiankohofako eo anatrehany. Ary rehefa nandre ny tenin'ny mpanjaka izy ireo dia laza niezaka nitady ny toerana atoro ny kintana azy ireo. Izay mira mifona ao.
Ary rehefa nandeha ireo magy nitady ny kintana, nandeha izy ireo ny sava izany, fa tazany ilay kintana teny Atsinanana ny aloha lalana azy. Mandra-pijanona teo ambonin'izay nitoeran'ny zazakely. Rehefa nahita izany kintana izany izy dia nifaly indrindra. Io hoe hita ihany ilay kintana. Andao arahintsika io kintana io dia ho hitantsika ilay zaza soa. Dia nanaraka ilay kintana izy ary nahita tranon'omby. Ary rehefa tafiditra tao an-trano izy dia nahita ny zazakely sy Maria reniny ka niankohaka teo anatrehany. Ary nosokafany ny fitehirizan-drakany dia nanolotra zavatra ho azy izy arak'izay efa nomanina, dia volamena sy zava-manitra ary miora. Ary tamin'izany dia notoroan'Andriamanitra hevitra tamin'izy ireo mba tsy hiverina any amin'ny Heroda intsony, ka lalana hafa no nalehan'ny nody ho any amin'ny fonenany. Fa zaza miteraka ho antsika, zazalahy no menantsika, fanapahana dia ho antsorona, ary ny anarany atao hoe mahagaga, mpanolotsaina, Andriamanitra mahery, Rainy mandrakizay, andrian'ny fiadanana. Dia toy izay ny tantaran'i Jesosy teraka teto ambonin'ny tany. Satria tonga monjy ianao tia Noely ity, ataovy teraka ao am-ponao anio ilay Jesosy tianao. Velomina.
Andriamanitra lehibe isika rehetra nafana nanatosan'izao fepitoana tamin'ity andro takariva zao izay nentiny Sampana Dorkasy nankalazana ny Herinandro Sambatra. Sotra antsika rehetra ihany koa izay tonga teto nanotra anay tamin'ity andro takariva ity dia eto izay dia efa mirary sady noely sambatra ho an'ny tsika tsirairay avy, ho an'ny ankohonantsika tsirairay avy, dia samy hitombo fifaliana ao amin'ny tompony antsika ao anatin'izany. Dia misy vatomamy ho zarainay avy amin'ny Sampana Dorkasy dia ry ambaravarana ery ngabantsika no anoloranay an'izany vatomamy izany. Miandry kely fotsiny. Dia ny mangataka ny pastera anao tsodrano alohan'ny hivoahantsika eto. Teka mapitsy Sampana Dorkasy na ny fihetsika na ny fanamiana dia hita fa niezaka mafy be mihitsy zareo zany tamin'le izy ao fa saotra ny zareo tsika rehetra mitsangana isika hivavaka. Misaotranao zay tompo na mifahasoavanao zay mianoka amin'ny Noely Kristy tompo fototry ny fifaliana tena izy. Misaotranao Sampana Dorkasy ny sampana fifoazana natateraka ny anjarany amin'izao. Tay koa Sampana tanora ny sekolalady antateraka ny azy amin'ny andro sisa. Ka ianao Andriamanitra tatatra anay raha ody amin'ny tokantrano tsirairay avy tena hitondra zany fifaliana tena izany na dia eo ary ny zavatra rehetra mety ho atrehanay. Ianao mitantana ny rehetra, misy ny miasa ankehitriny, misy ny eny an-dalana, misy ny any amin'ny fiara fitaterana, fiaramanidina, misy ny marary, misy ny mianatra, misy ny miasa, zany rehetra zany mba ny fahasoavanao. Mety torimaso mamy koa izy ireo, foa maraina amin'ny asa mandraranao, asa mandraranay koa. Tantera amin'izy ireo koa ny sodranonao. Ny fahasoavan'i Jesoa Kristy, ny fitiavan'Andriamanitra ray, fampiraisana eny amin'ny fanamasina hitantanareo, naiza alianareo. Ho an'Andriamanitra rerany ny voninahitra, amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanamasina. Amen. Mahazo toerana antsika dia teka mafy be ho an'Andriamanitra. Eny ary dia iray misy hira mandeha ny ino moa ny hira famaranana ty?